Manao ny riavana ny fahasavan'ny tompo. Mamara antsika kehitriny ny lohevitra hoe olombo antso ny mpino. Ny bokin'i Jeremia toko voalohany ny 14 ka hatramin'ny 10 no ka ivelatra ny lohantsika akatsika ny avatry ny tomponay riavana mamarana ity volana ity. Fitantaran'i Jeremia ny fiantson'Andriamanitra azy no hitantsika eto. Jeremia izay tena tao anatin'ny fahatanrandro, tao anatin'ny fahazazana. Any hoe mbola tsy ampy 13 taona moa ny tiana ambara amin'izany fa tsy hoe 5 taona akory. Kanefa dia nitendrena ho mpaminany izy tao anatin'izany fahatanrano izany. Hilaza ny hafatr'Andriamanitra, isolo tenan'Andriamanitra teo amin'ny vahoaka josy. Tompon'ny fiantson'Andriamanitra riavana, ka miantso izay tia ny antsony izy. Tsy miankina amin'izay maha izy azy atsika olombelona izany, fiantson'Andriamanitra izany, fa miantso izay tia ny antsony izy, araka ny voalazany filazantsara izay nivakiana tamintsika teo ihany. Tsy hoe ny manam-pahaizana na ny lehibe sy manatraikefa na ny mahay mandaha-teny, fa voalazany hoe Jeremia aza tena tao anatin'ny fahazazany ny antson'Andriamanitra. Ka ny tsy misy afaka mandaza ny antson'Andriamanitra izany rehefa Andriamanitra ny miantso. Na Jeremia aza dia nilaza izy, inona moa mbola zaza tsy mahavita feno tahotra. Kanefa dia rehefa nahazo toky izy fa Andriamanitra ametraka ny teny ao am-bavany dia nandeha izy. Vahoaka mahaditra, vahoaka tsy miaino an'Andriamanitra firy, tsy miaino firy an'Andriamanitra no nandrahana ny Jeremia. Va ampitoana izay efa manakaiky ny fahababona any Babilôna. Efa rava moa tamin'ny fotoana io ny fanjakana tao avaratra na Samaria, fa fanjakana Joda efa eo am-potitry ny faharavana. Fa nirahany Jeremia eto, nirahany Jeremia ampahafantatra ny zanak'Israely fa ny fahababona dia fototra anankiray, fomba anankiray entin'Andriamanitra manadio reto vahoakany reto ho afaka amin'ny fahotany, ka ekena ny fahababona. Zay ihany ny vahaolana. Sarotra tamin'ny jiosy riavana nanaiky an'izany hoe manaiky voababo fotsiny amin'izao eo. Dia niezaka moa zareo jiosy tao amin'ny fanjakana atsimo nitady fiarah-miasa tany amin'ny firenena matanjaka satria ho avy ny Babilôna andrava azy. Kanefa izany vao mainka hanapasika ny fahavalo, nahatonga azy ireo vao mainka nanamafy ny famaizana ny Jerosalema. Fiarahamonina tahaka izany riavana no andrahana ny Jeremia. Tsogako sika raha niala ny mpaminany tsy vitako izany, mbola zaza. Kanefa riavana misy fahamarinana roa izay azo raisina tsara amin'ny ten'Andriamanitra izao. Ny olombo antsin'Andriamanitra dia hitenenany sy hampahireziny. Ny olombo antsin'Andriamanitra voalohany dia izao, hitenenany sy hampahireziny. Hoy ny 14. Sitrako dia mba hiara-maka ny 14 sika riavana manao hoe tonga tamiko ny tenin'i Jehovah nanao hoe. Hitenenan'Andriamanitra. Ny tena dika nisy tenin'i Jehovah nakaty amiko. Nisy teny tonga tamiko. Ny mpaminany zany dia mazava amin'izany fa tsy tonga ho azy, tsy nanandra-tena akory, fa nandre feo ny tenenan'Andriamanitra. Olona nandre antso, nandre feo. Ny olombo fidy na ny olombo antso dia olona hitenenan'Andriamanitra mivantana, olona iresahan'Andriamanitra. Zay le Andriamanitra mifandray manokana amintsika izay tsika olombo antso, olombo fidy. Le Andriamanitra mifanerasera amintsika izay olombo fidiny zany. Ary zany io Andriamanitra izay miantso antsika io, miresaka amintsika, miteny amintsika. Tsy mba hanafenan'Andriamanitra na inona izay fidiny. Fantatsara ny hoe mafy izany asa andrahana ny mpaminany izany, fa saingy
ny teny izy mandehany. Isika raha tonge efa nataon'i Jesosy hoe sakaizy, tsy nataon'ny mpanompo, nataon'i Jesosy hoe sakaizy isika mifamaty mpiainana aminy. Rehefa nifidy atsika izy, zany ny tombontsoa lehibe ho atsika olombo anson'Andriamanitra, olombo afidin'Andriamanitra, itenenan'Andriamanitra mivantana, mandray antso avy amin'Andriamanitra. Zay ilay fandraisana manokana zay. Izy tompo mihitsy no mijery, mahafantatra mifandray amintsika voalohany. Ka tsy takatra ny saintsika zany fandarin'Andriamanitra zany, itenenany. Kanefa koa voalaza zay hoe ampahereziny. Ampahereziny. Ny andinin'ny fahavalo. Aza matahotra azy ianao, famomba anao aho, hamonjy anao aho ho Jehovah. Ampahereziny, itenenany, ampahereziny. Voalaza hoe teo amboniny hoe tamin'ny vanim-potoana tena na mbola zaza na mbola tanora ny Jeremia mihitsy nantsony izy. Kanefa dia nomena andraikitra goavana ho an'ny olona bitika tahaka izany. Omen'Andriamanitra asa goavana hanambara amin'ny vahoaka maditra ny hafatr'Andriamanitra. Satria voalaza fa na Jeremia nge mpiandany amin'ny Babilonianina, raha zany hafatr'Andriamanitra ambarana zany hoe ekeo zao fahababoana zay miatra aminareo zao. Tsy moramora amin'raha zany hoe manake. Zany no nilazana ny Jeremia na hoe mpamadika tanorazana izy, ka zany na tonga fanenjehana azy, fankalana azy, satria miraitsy kombakomba amin'ny mpambabo izy. Nandresy lahatra ny jiosy izy mba hanaitry ny fahababoana, fa tsy tady fifanarahana na fanekena amin'ny firenena hafa ohatra Egypta tamin'izany, fa hoe ekeo zao fampahoriana mahazo anareo zao. Nisy fotoana riavana tahaka zany anie ny hafatr'Andriamanitra, tsy voatery hafatra tsara foana anie, vaovao mafaly mafinaritra, fa milaza loza tahaka zany ny mpamina ny marina. Kanefa dia ampahereziny ny tompo mametraka teny eo am-bavany. Zany no anisan'izay nampahoriany jiosy azy. Nisy fotoana tsy nieno azy tsony ny vahoaka jiosy, fa teo ny atrehan'izany nomban'Andriamanitra izy. Rehefa Andriamanitra ny momba antsika, tsy misy mahatohitra antsika. Vitanao hatramin'ny farany eo andraikitra napetraka Andriamanitra amina olombo antsy io, rehefa eo am-bavanao ny tenin'Andriamanitra, rehefa manaiky iaino ny tenin'Andriamanitra ianao dia manaiky andray ny fampaherezana avy aminy. Tsy mandeha amin'ny herin'ny tenanao, fa mandeha amin'ny herin'Andriamanitra. Eo anatrehan'ny asa goavana, asa sarotro, andrahan'ny tompo anao, fijorono ho vavolombelona, amin'ny fianakaviana, fiarahamonina, firenena. Ianao tsy mahataty mitazabotsy ny kolokolo sy ny fantatra ny zavatra ratsy rehetra zay hitanao eny amin'ny fiarahamonina ka miteny sy manambara hoe tsy mety zany. Dia tsarovy, tsy moramora zany fa Andriamanitra rehefa mameno teny am-bavanao ka tsy maintsy ambaranao ny tenin'Andriamanitra. Mombanao izy, mampahery anao izy, ahafahanao manefy zany fanompony zany. Tsy mora akory ny zavatra sedraina rehefa olombo afidin'Andriamanitra, olombo ansiny ianao. Raha miantso anao ny tompo ka mahatsiaro ho bitika ianao, mahatsiaro kely ianao, tsy manana nenenina akory eo anatrehany asa goavana apetrak'Andriamanitra aminao, dia tsarovy fa momba anao Andriamanitra, ary efa nametraka ny teny eo am-bavanao izy. Hoy tsika isaky ny misy fanekena atao eo amin'ny fiangonana ny hoe ny herin'Andriamanitra no iakinako, tanterahako izany rehetra zany. Ny mahatsiaro bitika, mahatsiaro kely, mahatsiaro tsy mahefa na inona na inona sika eo anolohan'ny asa omen'Andriamanitra antsika. Dikan'izany dia tena tsy mahazo mirehare, fa manjary tsy miseho ny herin'Andriamanitra na mirehare tsika. Zany ny fiainan'ny olombo antso rehetra, nandray antso avy amin'Andriamanitra, nandray tenin'Andriamanitra ary matahotra sy miorooro eo anolohan'ny asa mpanaovan'Andriamanitra. Rehefa manaiky tenany olona dia miseho ny herin'Andriamanitra mampahery azy. Ka noho izany diavana malala tsy mitombona ara-tsoratra masina ny fialan-tsiny rehetra tsy hanaovana ny asan'Andriamanitra, satria mazava
ny tenin'Andriamanitra efa nataony eo am-bavanao ny teniny rehefa niantso anao izy mifidy anao tenin'Andriamanitra ao am-bavanao sady efa nombany sy nampahireziny ianao zany le avana ny olombò antso ny tompo antsona isika ary ampahirezina itenenany fa ny faharoa ry havana tsy zany ihany fa ny olombò antso ny tompo koa dia omeny andraikitra manokana na andraikitra sarobidy saropady voalaza eto ny hoe ina moa le andraikitra eto andrava sy anorona zany ny andraikitra zay omena an Jeremia eto handrava sy anorona raha mba manorona fotsiny koa aninona sady mandrava mamo sady mamelaka te amaina manafosafo hoy ny voalaza eto hoe ary nanendry anao azy zao anivo zao hanam-pahefana amin'ny firenena sy ny fanjakana anjera sy andrava sy androdana ary anorona sy amboly andininy 10 ary nanendry anao aho izao anio zao hanam-pahefana amin'ny firenena sy ny fanjakana anjera andrava androdana hanorona amboly zany ny asa sarotra Andriamanitra tsy miantsoantso fotsiny misy andraikitra tahaka zany fiarahamonina tsy mankato zany no fiarahamonina zay nandrana ny Jeremia isika mazambara fa nanjaka tanteraka ny fanompo-tsampy tamin'ny fotoana eo ny afinana politika ny hoe tsy nisy firindrana teo amin'ny lafinara politika satria mananotanina ny fahababoana misavoritaka ny fitondram-panjakana mitady fanampiana etsy roa fa etsy andaniny nanjaka ny fanompo-tsampy tamin'ireo mpanjaka maromaro zay naminany zay nanjaka tamin'ny andron'ny Jeremia nisan'izany Manase zany no tena mpanjaka faran'izay nanahirana satria vitan'izany Manase zany nanakatona ny tempoly ka anisan'izay tena nampirongatra ny fanompo-tsampy zany no andraikitra miavaka andraikitra sarotra menan Jeremia handrodana inona no arodana inona no ravana zay mifanohatra amin'ny sitrapon'Andriamanitra tsy maintsy kasanana ary tsy maintsy arodana aloha vao mamboly fiainana vaovao mifanaraka amin'ny tenin'Andriamanitra indray zany hoe mifamatotra reo andraikitra reo tsy maintsy mandrodana aloha vao mamboly takany hoe rehefa misy trano anankiray rehefa mivava tady anjera tsy avy hatrany dia nitafy ny soloana arodana aloha mambolina vaovao fa sao dia lany andro fotsiny mpametrahana ny tafitrano ohatra tsy maintsy arodana hatrany amin'ny fotony mihitsy mandrava aloha zay vao manorina tsy maintsy ravana ary maharary zany ravana zany natson'Andriamanitra ny jerim-paminany handrava zay rehetra tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra mandrava zay tsy araka ny tokony ho izy fa rehefa voarava dia tsy maintsy manorona indray zay mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra tsy maintsy mandrava vao afaka manorona tsy maintsy manaisotra zay everina fa tsy sitrak'Andriamanitra vao afaka mametraka zay sitrak'Andriamanitra indray ny mandrava eto dia tahaka ny hoe mandrava trano na mandrava rafitra fanombana zavatra natsangana zany ange ratsena amin'izany ange hoe tsy maintsy mandalo fahababoana aloha vao tonga indray ny fanafana niken'Andriamanitra ny fahababoana zany ny manorina kosa eto dia entina ilazana famerenana amin'ny laoniny indray ny fifandraisana amin'Andriamanitra zay tapaka noho ny fanompo-tsampy satria nantsoina ny Jiosy efa nandao azy mba hiverina amin'Andriamanitra ny manorina amin'izany dia entina milaza zavatra hajoro mba haharitra tsy vonjy tavanandro akory fa manorina dia lazana zavatra hajoro mba haharitra manjary verimaina fotsiny fandrodanana raha zavatra tsy maharitra ny toetra eo ambony avana rehetra amin'ny tompo noho ny fahotana dia
tapaka sy rava ny fifandraisana teo amin'Andriamanitra sy ny vahoakany. Zany ny antony fahababoana tapaka ny fifandraisana. Natsoan'Andriamanitra araka izany Jeremia eto mba hamerina amin'ny laoniny ny fifandraisana zay rava teo amin'Andriamanitra sy ny olona. Antsoany Tompo koa isika ety amin'izao tontolo izao handrodana. Inona moa ny zavatra harodana? Isika ny zavatra ratsy sy ny zavatra tsara akory ny harodana, fa ny zavatra ratsy tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra ary ny goavana indrindra amin'izany dia ny hoe handrodana ny herin'ny Satana sy ny forongony. Zany ny asan'ny fiangonana, ny asantsika izay mino, hampanjaka ny fahamarinana sy toro ny filazantsara ny famonjena sy ny fahamarinana eto amin'izao tontolo izao izay feno aizina, feno faharatsiana, feno fankalana. Ao anatin'izay misy fankalana mitory fifankatiavana, ao anatin'izay tany feno fahamaizenana hitory fahazavana. Isika fiangonana no irahan'ny Tompo, ianao ny olombo antsoantsony Tompo andateraka izany andraikitra izany. Tsy mora ary havana malala, tsy mora ny asana andrahan'ny Tompo atsika fiangonana ho ana olombo fitin'Andriamanitra, fa tsy tanteraka kokoa nefa izany raha tsy miaraka amin'ny Jesosy ianao. Tsy tsara fa Jesosy tsy mba tsy nahatanty zany zavatra hafahafa tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra izany. Alaintsika tsara tsena hoe Jesosy nandrodana ny latabatra ny varitra teo an-kianjan'ny tempolo. Ohatran'ny iny le fanodalana mandrodana. Rehefa misy zavatra tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra tsy maintsy harodana aloha. Ary tsy moramora ny mandrodana toetra ratsy izany. Sarotra miala amin'ny mahazatra io ny fitenitsika. Fa tsy misy zavatra vitanao zany eo amin'ny fandrodanana. Tsy fianan-kianana fotsiny fa tena manalatra amin'ny fakany mihitsy ny zavatra ratsy. Tsy vitanao zany. Raha tsy eo aminao, tsy eo aminao ny fanahy masina. Raha tsy eo aminao ny tenin'Andriamanitra eo am-bavanao. Tsy mahavita na inona na inona isika raha tsy omban'Andriamanitra. Ampaheresiny Jesosy raha toy nefa amin'ny teny manao hoe ombanareo mandrakariva ao. Ny Tompo ane izay efa nameny teniny teo am-bavan'i Jeremia, mety teniny eo am-bavanao ihany koa ka ahatonga anao tsy hatanty mijery ny faharatsiana, fa ahatonga anao tena hiezaka amin'ny herin'ny men'Andriamanitra anao, tena hiasa ho azy. Dia mazotoa fahazamalaina fa zany ny antsoany Tompo anao na dia tsy mendrika azy ianao. Ongoty izay azo ongotana, amboleo izay tokony ho ambolena. Dia aoreny tsara ny finoanao sy ny finoana izay manodidina anao. Ongoty ny herin'ny ratsy, ny devoly sy ny forongony, fa ny famonjena, famelan-keloka, fahamarinana, fiadanana, zany no amboleo indray. Ho azy ny voninahitra, omanao ny fiadanany. Amen.